Manao any ianao Andriamatofo? Manao ny fahasalama. Ya. Ino moa zany ny trangato rehefa avy eo moa? Rehefa avy eo? Oui. Ay ve manao ny ao anatin'ny fankalazana famaranana ny famaranana ka ny fankalazana ny akademia malagasy ny fobe momba ny teny mikasika ny teny malagasy dia misy le fifaninanana soratononona dia ao zany ny fizarana le loka soratononona le fanandratana ny teny malagasy moa dia misy hetsika zany fiantsana na hirina takazay. Foviana moa le faninanana iny sy mahadiso moa tsy tadidiko. Ty volana ty nge volana jona. Volana jona tamin'ny vao nanomboka misy zany nanao ny volana jona ny ray volan'ny teny malagasy dia ao anatin'izany fanaon'ny akademia malagasy ndre nofobe momba ny teny ny faninana soratononona dia misy omena loka zany rehefa aloha era Madagasikara misy tompony andraikitra manokana ho avy rehefa aloha ny teny mazava kokoa zay. Ya ka amin'le vidéo moa le anoratra an'izy moa fa aloha mba ianao misy nitonona ny anaranao dia izy ianao. Io docteur Valtera Renalso Jean Renalso Valtera mpanoratra fa mpikambana mahefatra amin'ny akademia ary anatin'ny fobe momba ny teny. Saotra indrindra tompoko.
Andriamatoa Dominique Nina zavatra hitranga zao atao amin'ny akademia. Ny androany zany anao voalohany amizy dia misy prix naloka bakolo Dominique Nina miara-manana. Tandrony dia zay tsy maintsy hoe atao farandeha ambony le teny malagasy. Fantatrao le oabolana, le lasa oabolana zao zany teniko ny afaka fehezako. Dia misy ataony zany dia tsy maintsy misy zay prix bakolo Dominique Nina miara-manana zay dia haingany hoe mampandroso ny firenena. Mbola tsy nisy zany izy ity ka hatramin'izay. Zay mbola tsy nisy mihitsy dia mino aho fa satria tena raha hoe mieritreritra le inona ny hoe ny firenena izay tena firenena le resaka zany le fiteny ary le fitena malagasy matetika mbola nazangy indraindray mbola tratra le manao vary amin'anana tsy mety zay tokony samy miezaka hoe tena teny mazava tsara madio tsara efa miteny malagasy zay tokony mitandrina dia haingany fa isa taony tsy maintsy misy tanoa na tsy tanoa azy miezaka manao zavatra momba n'le teny malagasy na manao littérature na manana oabolana na manana hainteny na zavatra hafa fa amin'ny teny malagasy. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko. Ambarako ahy fa mivonya misokatra ny fivoriana manokana entina maranana ny iray volana teny fankalazana ny iray volana teny malagasy entin'ny akademia malagasy koa araky ny fandaram-potoana zany a dia rindrakira siantsa tonikary ataon'ny avatsa eberina sy ny tafasy kolokanto no isankarantsika amin'ny fitaty. Misaotra indrindra Andriamatoa Filoha dia anterina izay fiarabana amin'ity andro anio ity amin'izao fotoam-pamaranana ny iray volana anandratana ny teny malagasy taona 2022 izao. Tononkalo vitsivitsy no hoan-tsainay eto ny safidy mpanoratra manokana izay dia tsy iza izany fa i François Xavier Zafimatratra mitondra solona anarana hoe Fix Mahar. Mbola velona izaho mpanoratra izany monina any ampitan-dranomasina. Ny antony safidiananay azy anehoana ny talentany amin'ny alalan'ny reto mpiantsa-reto amin'ny teny ity dia noho izy manoratra amin'ny fiteny roa. Ndraisina moa zany ilay lohahevitra tamin'ity dia le hoe ny fahaizana ny teny malagasy antoky ny fahavezana ny teny vahiny. Dia manoratra amin'ny teny malagasy teny frantsay izy misy teny pirenena hafa ihany koa. Fa antony anankiray koa ny safidiananay azy dia hanao fotoam-panandratana olombelona izay dia izy zany izay mety any amin'ny 7 septambra any tsy mieritona-ny UPEM dia nataonay ny lohahevitra hoe mbarakal'ny avatsa ho an'ny Fix Mahar. Raha sitrapon'Andriamanitra raha miankina amin'ny fahasalamana koa dia mety ho avy eto an-tanindrazana izy amin'ny fotoana io. Tononkalo vitsivitsy arak'izany roa avy hatrany tenin-drazana dia misy tononkalo efa haitsika loatra ity satria mpandika tononkalo mpandika teny hoe Fix Mahar maty dia nadikany amin'ny teny frantsay dia overlomon'ny reto namana ato amin'ny avatsa UPEM dia ny tafasily kolokanto moa no anelanelanay izany amin'ny alalan'ny hira.
ia araka ny voalaza teo iny tonokan'ny fixement na François Xavier Zavamatra mitondra ny lohateny hoe tenin-draza. Tenin-draza mbola afaka miteny amin'ny tenin-draza koa, mbola afaka milaza fa tsy tapaka amin'ny tany. Ka ny hiakako ifandray amin'ny hiaka rivorivo ny antsoanjo-pahafahana ian-danitry arivo. Mbola afaka mihira ny tenin-draza koa ilay teny ny fitia fifaliana sy talao. Mbola haiko fiofilesina eo anelako mamira ilay fingadina malina toa natao ho an'ny lira. Mbola afaka mihira ny tenin-draza koa mamosaka ny faniriana mbola mifa mahofaho ao an-tsainy ny sakaiza sy mpiombo teny amiko. Mbola afaka miteny ireo teny ambony indrindra fahafahana firaisana fiarahana mamindra hasambarako ny teny dia teny tsy mindranika ny fixement. Tonkalo le voalaza hoe amin'ny teny roa teo ny ray ny soratany rato izay nadikany fixement. Efa fantatsika rehetrarehetra izy ity maty. Maty ilay mpivariteny, maty tsisy mpahotany, maty tsisy mpahomena, maty tsisy mpitomany. Ny mpivavaka nandalo dia nisaotra n'Andriamanitra afadosana malo izao ny tanimanga. Tsy mba olona tomefy no namoaka izato faty fa tovovavy jefijefy na fiaina na fitafy. Ny iray ny antso an'Andriamanitra sy ny vantam-batanteny omeo azy ireny lanitra ampy izay ny afobe hoy raha. Elle est morte, le prostituée. Elle est morte. Personne ne s'en inquiète. Elle est morte. Personne ne s'apitoie. Elle est morte. Personne ne la pleure. Les croyants passent et remercient leur Dieu, leur pays bien-aimé et libéré d'une calamité. Ce n'est pas une foule dense qui accompagnait le corps, mais des filles légères de vie et de mort. Une d'elles interpella Dieu avec des mots en lui. Donne-lui le paradis, sans l'enfer ici-bas a suffi. Une sœur, page 121, et fixement. Indray maty. Maty ilay mpivarotena, maty tsy misy valotany, maty tsy misy paolé.
fafadusa napi malu unizani tani mambili si mauluna tumefi nuna moki zani fati fatu vavi zefi zefi nafi aina nafika nafi yang suara Germany fana mata la fideli ube uazile yaita fampisa ligafu efa eo ambarahoana tena nendriky ny zaza nidradradratra fefanaony tena kosotry ny oriny jafajafa ny atsika tena ambofiky ny tany lazaina fa ny tanitsika tena tsoroka mavesatry ny tika ninaozana tena pozana matrara ny ilainy tady fanavaozana tena niteviky ny basy namerana ny zony resy tena ndasitry idealy mpitondrana ny fanesy tena neratry ny fiara namaky vaky abakabaka tena ndalondrano tany natahorana ao lavaka na tena iko ahitana izay mba tena endrikao izay mba tena feonao androtsorotsy hitadimy no zahako atraizatraiza ary mandraka ankehitriny no ianao fahafahana tsy amin'izao tontolo izao effectivement.
inona sositsaro tsy atakamopanao ry Madagasikaro iafy mafy loatra miray aman-dreny inona rinotakalo izay nomeny sampakely azo anompony avako ary joana soavako sy tiavako letany rasako miafy mafy loatra miray aman-dreny inona rinotakalo izay nomeny sampakely azo anompony avako ary joana soavako sy tiavako letany rasako tsitsoko laviteny azanatsy foto Madagasikaro malala nofisaimba ho antinoto aomantsino miantry eo avatina tsy tafany vetivety anteo avy amisika menangavy ity farany ity no amarana ny avatsa io peuple ny anjarany ma terre. Étant jeune, je m'étais gavé tant et tant de fois de ces mots cueillis au détour du chemin. Parler de pays lointains, de peuples étrangers au point d'oublier la couleur de l'herbe sous mes pieds, du parfum des fleurs de ma terre et l'existence même de ceux qui m'entouraient. Et quand mes yeux s'étaient ouverts, ils n'ont vu que douleur, vaine rancœur et déception, terre aride. Mais c'est ma terre que nul autre ne remplacera dans mon cœur. Et fixe-moi sur le côté. Satria mamarana ny raha ivolany teny malagasy tsika dia samy mahatsiaro ankoho mahasarobidy ny any Madagasikara, mahasarobidy ny akany. Totsinjoko ediany yalifukwaiwani nilazakunyapita katakunasita nitena kululefa nisaridikandefa manzor manarakai nambakunifanai Sifidi nyantukua Itoni morotea Ifaulina mua Utunga kamadira Irikuniarata Kasajiti sarata Faveti veti fona Utunga manulona Filumani fantenanga Lia kifusufu nenano Ifuwana ikawe Timana tiwanau Uwaki
kely ny tafasirikolokanto eo moa ahitana mpampianatra James eo ihany koa Yulia zao zareo najosotsy eo miampy any mampiolona teny avy ao amin'ny avatsy UPM i Antanoro ilay niantsa tamin'ny teny frantsay teo dia i Eriarlala sy Itsipika raha mora velona nitonkalo izay natsiany avatsy UPM moa araka ny voalaza teo dia nosoratany FXMA na Razafy Matratra François Xavier dia misaotra indrindra Andriamatoa misaotra dia misaotra anao raha matofolohan'ny avatsy UPM zao dia ny tafasirikolokanto no tompony teny sy ny tompony lanona vita dolo zany misaotra dia tokony lazanareo ny olo satria zay tsy nafantatra koa eny araky fomba fanoeto amin'ny akademia malagasy any aorina famelabelarana ary ny fanonana tonkalo sy tonkira dia isan'ny fandraisana anjara amin'ny lahasan'ny akademia koa dia raha misy manana fanamariana amintsika tongeto dia malalaka ny sehatra mena fitenenana izy ampahatsoa ny angaviana fotsiny dia mba zavatra foya no resaha raha ohatra ka tsy misy ny tsitoko sa tsy misy manapolazay na ny marinana koa menamenatra no ndraiky fitenenana eny io zavatra raha ohatra ho tsy maintsy miteny dia tsy maintsy miteny zany ny folona dia tsy zavatra tsy haiko raha ty resahana ity voalohany ndraiky aloha Andriamatoa FXMA dia olona fantatray sy ny folohan'ny sokajy voalohany tompony akademia malagasy zany hoe anarana olona tsy vaovao aminay le izy lafiny anankiray fotsiny raha ohatra ka afaka manamariky dia araky ny fomba fitenina hoe artista mpanao zavakanto tanteraka izy satria voafehandoly lafiny zavakanto tonkira tonkalo ary koa fanaovana sary ary fanaovana sary ny Andriamatoa FXMA efa tena jerenao dia endriky ny afa soratra tonkalo zay tonopony ny loko ampiasainy zay no zavatra voalohany manaitra zavatra faharoa manaitra koa rehefa miresaka aminy dia teo ianareo namoaka ny hoe fahafahana fa mahina le amin'ny resaka amin'ny Andriamatoa FXMA dia ny fitantarany ny fandraisana manokana fanao nanana tamin'ny Tokolazaka Rabemananjara Tokolazaka Rabemananjara zay fantatritsika fa samy mpanao politika no mpanoratra ary mpanao tonkalo ary misy adihevitra miarahanay telo mianaka tamin'izay fotoan'izay tao Paris dia ny alaherin'Andriamatoa FXMA amin'ny tsy fahampin'ny fidiram-bola ho an'ny mpanao zavakanto malagasy ka tompony Rabemananjara tamin'izay fotoan'izay dia alaza mpahatsorana fa manahirana etontsika ozy dia zavatra voalohany dia heverina fa manaim-poana ny asa saina na vokatra fikaroha zany izy na vokatra eo amin'ny soratra sy ny fanoratana ka mila fitaizana ho an'ny malagasy zavazay mba hatsapan'ny malagasy fa misy vidiny zany hoe misy lanjany sy misy dikany ho an'ny firenena ho an'ny taranaka findimby zay vokatry ny soratra dia Andriamatoa FXMA dia nanaiky satria ozy zay ozy manao nefa ny fidiram-bola ateraky zany asa zany dia zara raha azahoana mamoaka ilay soratra
sika manko matetika dia araky mifankareko fa miovany toejavatra amin'ny fotoana zao dia hevitra faharoa anankiray ary izy mianaka dia miomokevitra milaza fa eto antsika rehefa miresaka kanto sy soratra dia ohatran'ny heverina fa fahasoavana talenta tonga ho azy sahala amin'ny araky ny fomba fitenenana hoe latsaka avy any an-danitra izy io a na mitrevona avy amin'ny tany ny antony dia tsy fantatra vitana ave zany sa inona fa le ezaka entina mola volana ny soratra ozy no tsy ampy zany hoe le fitaizana n'le voaka malagasy ankafiny tsara mitaky ho an'ny mpanovatra sy ny mpanotonkana ezaka ihany koa mba nomendrika zay zavatra zay ataon'izay eto mba resaka vetsovetsonay menada ramatoa le mamonjy hoe asa ro vitsika vo mba hanana loka nobelona amin'ny mpanoratra malagasy dia miaino zahay fa mila diga io zavatra io a fa tsy tonga dia eo noa dia ho azo a le loka nobelona ary midigana voalohany dia miatsapany zao tontolo zao a fa manana hevitra hifampizarana amin'ny taranak'olombelona rehetra ny malagasy fa tsy resaka fimana fibatafotsiny no resahana amin'ny resaka kanto na amin'ny resaka soratra zay midikana voalohany ary midikana faharoa dia heverina fa tia malagasy no tokony ankafy voalohany indrindra ary lolara amin'ny fanapariahana fampahafantarana fankafizana sy araky ny fomba fitenenana hoe mpikatroka anandratra avo ny vokatry ny soratra sy ny literatiora amin'ny kanto eto Madagasikara tika zaza raha jerena dia santatra mbavarany fotsiny ary tsintsina kely de kely no mbola misy amin'izao fotoana zao ka tsy afaka ianana fotsiny ntsika fa hoe afapoa tomombana ary tanteraka zavatra zay atao raha tsy sasika mihevitra fa tsy vetesana anno manalina hoe tsara ny teny malagasy hoe tokony ro teny malagasy no mitondra famonjenantsika fa mila ezaka fandalinana fikatrohana ary indrindra koa fandresen-dahatra nrehetra zay ngamba no tongety satria raha mamaky tsy mielo ny sanganasany xma dia tanterany zay zavatra zay hoe le kanto rehetra nafiny rehetra dia sady zakany voafeny amin'ny teny zay teny malagasy ho radio ary mbola tsy hoe teny ana fa zany teny manara-penitra sy voafeny hitorany azy ary indrindra ihany koa tsy mianana fotsiny izy satria araky ny fantatritsika moa ny poety sy ny mpanoratra dia manoratra ho an'izao tontolo zao ka ny fisarasarahana sy ny hevitrevitra vokatry ny sisy tany dia araky ny fomba fitenenana hoe etraketraky ny tantara sy ny raha-politika zay ngamba no hevitro tsotsotra mba tiako hifampizarana raha mielo ny tantara fa nareo no tsisy mitenika dia voatery miteny ny président fa dia makasitraka tanteraka ny avatsa ipem amin'izay zavatra ny madame présidente ny avatsa elatsiny mandray teny kely lay naseonay teo moa dia tena hoe seho antsehatra tsy tena pozina loatra ny hoe iresaka manokana momba ny fixma na raha matratra François Xavier kanefa moa ny filohan'ny akademia ny laza momba azy teo dia hoy izay hoe misaotra indrindra tompoko nampafantatra an'izany lehilahy zany fa dia ateveninay izay vavolaza tsisy madilana ho tetena na banga fenona fa izay mba tsetsatsiaritra fotsiny dia hoe
anisany nanangana an'izany sampana avatsy Superman Frantsa zany IFXMA tamin'ny taona 2010 tadidin'ny voalohan'ny akademia gaviny 30 avrily 2010 tao amin'ny zareo izahay niavatsa tamin'izany koa zany ary mbola avatsa kehitriny no nanao lanonana dia ny atoandro mandra-parivo miandro tany amin'ny fiape nanokana izany sampana izany akoatran'ny voalazany teo mpanao hosodoko IFXMA mpandika teny ihany koa dia efa nanoratra boky maro izy santionana zany lay tononkalo izay miantsaina teo manoratra tononkalo izy manoratra sombotantara izy manoratra tantara forona izy manoratra angano izy fa ny tononkalo moa zany efa namohan'ny boky betsaka anisany ty hoe feu forety anisany ihany koa ny si poète malgache d'expression malgache zany hoe tahaka ry doxa ry rado ry Jean Joseph Rabearvelo Samuel Ratany izay nanaovany thèse anisany nanaovany tamin'ny thèse de doctorat moa tany amin'ny Inalco dia reo zany no nadika ny asa soratra eo dia nanoratra ihany koa izy an'ity boky ty hoe rindranitsia santionany ihany ireto fa arak'izay voalaza teo izay dia anao fotoam-pahatsiarovana azy manokana izahay antony anankiray ray aman-dreny ao anatin'ny fikambanana izy faharoa somary nandalo tsy fahasalamana izy dia iverinay fa adidinay zany tahak'izay nataonay ho an'ny Abelandriary Malala tamin'ny taondasa izay mbola mitongo izany any Frantsa amin'izao fotoana tsy ho ela amin'ny volana jolay io izay fahavalopolo taonany dia izay koa no ataonay ho an'ny IFXMA amin'ny 7 septembre any Behoririka ny anatanterahana an'izany nataonay hoe barakalon'ny avatsa ho an'ny IFXMA ilay barakalo moa dia fantatsika fa fandaharana amin'ny televiziona malagasy dia zany hoe horaisy-peo sary manontolo zany io fandaharana io tsy dokambarotra kory zay fa filazana amintsika ny hoe ho avy izay fotoana ahafantarana azy misimisy kokoa ary fanatrika amin'ny atao hoe mpakafy soratra fa indrindraindrindra mpikaroka izay mitady hay soratra hokarohina amin'izao satria maro dia maro ny mpianatra no manato no te hifandray sy manontany ny IFXMA mikasika an'ireo asa sorandreo mikasika ny talentany ao anatin'ny kolotsaina malagasy zay dia fotoana izay mety ahitantsika azy satria fikasana moa io hoe mba ho avy eto Madagasikara izy dia manantena fa ireo sakaizany rehetra hatramin'izay dia fanotrona ahita azy amin'io fotoana io 7 septembre zany koa misy vanim-potoana atao hoe lehibe eto amin'ny firenena ho an'ny biby katolika ho an'ny kristianina ankapobeny ho avy eto ny Pamparay Masina dia misy olona maromaro avy any ampitan-dranomasina any ho avy eto ihany koa dia anotrona an'io fotoana io ka tsika eto moa zany mazava ho azy dia efa atao hoe andratsiro sahady ilay tonokalona tsaina teo sady mahafantatra mialohan'izany rehetrarehetra zany izay no tsetsatsiaritra tompo fa dia misaotra soratra hitanao zany madame le président fa tokony tenina tarolinareo dia mba tsy niteny miteny foana ny président amin'ny akademia malagasy tokony misaotra reo nameno nameno tokony misy ka dia misaotra tsikitsika zao tsika diroso amin'ny fandaharam-potoana dia mikasika ny fanolorana ny loka momba ny faninanana soratolona tamin'ity taonity taona 2017 ka raha matora mahavonirino riva mpikambana maefa eto amin'ny akademia malagasy mpiandraikitra ny asa fikarohana amin'ny folobe momba ny teny eto amin'ny akademia malagasy no tompony sehatra ka manale mavesatra tompoko mangatakaroa hanolotra ny vokatry ny soratolona Sotra Andriamatoa Filoha nanome ny fitenenana Andriamatoa Filohan'ny Akademia Malagasy Ramatoa Filohan'ny Sokajy voalohany secrétaire général mety be momba ny tenan'ny Akademia Malagasy araka ny fandaharam-potoana moa zany dia izao andro anio izao no fotoana anambarana ny vokatry ny fifaninanana soratononona izay natao tamin'ny raiky amby roapolo ny volana febroary nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany momba ny teny ibeazana
raha tsy ahivina vetivety moa zany a ny fakitra nandray anjara tamin'ity taona ity satria efa miditra amin'ny fahatelo ny telo taona nanaovana n'izay fananana soratinona zay isika. Ny fakitra nandray anjara raha tsy ahivina vetivety zany dia ny fakitra nalamanga vakina karatra amorimani matsehatra ambony vatovary fitofinany aloatra mangory itasy atsikanana boeny jiana menabe iosy faritra atsimo andrefana sofia anosy analanjirofo atsimo atsinanana bongolava menaky faritra sava. Raha araka ny fanambara teto ihany ny isan'ny mpandray anjara dia somaky nilatsaka tamin'ity taona ity satria ka ny tamin'ny taona teo aloha ny 700 mahery no nandray anjara. Tamin'ny ity taona ity kosa dia 513 izy ihany satria noho ny fotoana nanaovana azy zany fotoana fahavaratra dia nisy fahatapahan'ny jiro zany tamin'ny fotoana fakitra makomako zany dia nanjaky be dia be ny fitarainana azo tao amin'ny fobe momba ny teny zany hoe avevelo kanefa moa zany manahirana zay le hoe mamerynyizay satria nisy fakitra afaka nandray anjara ihany dia izay afaka nandray anjara moa zany no nizaraina dia zay 2,513 zay zany no isan'ny mpandray anjara. Ankoatr'izay izao hetsika famaranana sy izao loka hitatsika izao dia tsy ho tontosa raha tsy teo isika mpanohana tsy ny fobe momba ny tena ny akademia irery ihany fa isika izay manome lanja sy manome asina ny teny malagasy ary izay nangatahana tolo-tanana dia namaly ampitiavana ary dia nahatonga izao fahafahana manome loka ny mpandray anjara izao. Isaoranay tanteraka ianareo ho nanome ny loka ary rariny dia rariny raha ohatra hotononona izy ireo ary angatahana teraka isaky ny anononana azany angatahana teraka avy amintsika mpanatrika satria izany fandraisany anjara zany dia mariky ny fanomezan'ny lanja sy asina ny teny malagasy izay teny-drasantsika fototry ny maha-firenena ny firenena. Isan'ny nanolotra loka zany ny fianakaviana Dominique Ramiaramanana nanolotra loka rotapitrisakiary izy ho loka bakolo Dominique Ramiaramanana ho an'ny 5 voalohany. Ramiaramanana zany bakolo Dominique Ramiaramanana dia tsy vina amin'ny besiny maro fa izy zany no tale-pamorona ny fobe momba ny teny ary isan'ny tokevitra ny amin'ny tile hoe fankalazana ny 2 andro ny teny malagasy tamin'ny izay fotoana izay zay tatriaoriana moa no ny fangatahany besiny maro dia natao ho ray volany teny malagasy. Ao ihany koa nanolotra loka dia afatsika ihany koa ny sakaizan'ny akademia malagasy nanolotra vola royetsy ariary sakaizan'ny akademia malagasy sady eto an-tenana no any ivelany ihany koa. Vola 10 hetsy azafady vola 10 hetsy. Ankoatr'izay ny espace Madagasikara nanolotra loka ho an'ny rehetra zany. Ny édition le lauréat dia nanolotra boky ho an'ny 7 voalohany. Ny idaky Madagasikara zebu francophone teza boky
dia nanolotra ireo dictionnaire anankitelo ho an'ny telo voalohany zany. Dictionnaire vaovao izy ireo. Eo koa ny IKM. Ny foibe momba ny teny dia nanolotra boky ho an'ny 10 voalohany. Nisy ihany koa ny olon-tsotra izay nangataka hoe ny fandraisany anjara zany dia tsy vavahana amin'ny tsipitriany fa dia tonontsika ny anarany dia ometsika tehaka isaky ny voatonona ihany koa zany ny anarany. Ao ny voalohan'ny akademia malagasy Andriamatoa Ranjeva Raymond. Eo ihany koa Ramatoa Ramanandraibe Ramangolo Miaso. Nanolotra ihany koa Andriamatoa Randriamamonjy Frédéric. Isan'ny nanoana ihany koa Ramatoa Randriamamonjy Esther. Nanoana zao hetsika zao ihany koa Andriamatoa Ratsemiliam. Nanoana ihany koa zao hetsika zao Andriamatoa Andrenarso Ange. Isan'ny mpanoana ihany koa Andriamatoa Rakotomanana Honoré. Eo ihany koa Andriamatoa Ranjoanina Germain. Nanoana ihany koa Andriamatoa Arjona Désiré. Isan'ny nanolotra zao ho fanoanana izao hetsika izao ihany koa Ramatoa Rabenori Irene. Nanoana izao hetsika izao ihany koa Andriamatoa Serge Henri Rodin. Nanoana ihany koa Ramatoa Andriambovonjy Anitra. Nanoana izao ho hetsika izao ihany koa Ramatoa Andrenasolo Naomi Atsaina. Ary isan'ny mpanoana ihany koa Andriamatoa Razafimamonjy Fantsa. Tolorana fisaorana ihany koa ny TVM sy ny RNM ao anatin'ny ORTM. Ary ny fandaharana vatra ao amin'ny TVM tamin'ny fiaraha-miasa mialoha ary nandritra sy tao aoriana ny fanatotosana ny sokatononona tamin'ity taona ity. Farany efa ny lehibe indrindra dia tsy adonoina ny manolotra fankasitrahana sy fankatelemana anareo rehetra nandray anjara tamin'ny fananana sokatononona fa raha tsy teo ianareo dia nanao antso anefitra ihany izahay mpikarakara. Zay zany raha ny mikasika ny fanoanana sy ny fakitra nandray anjara tamin'ny sokatononona. Zay no ela, zay no lava fa efa maika isika zany fantatra hoe iza no nahazo ny loka voalohany ka ny loka 5 voalohany moa zany no menanarana hoe loka Bakoly Dominikini Ramiaramanana ka mangataka zany ny filohan'ny akademia Ramatoa filohan'ny Sokatsy voalohany ary Andriamatoa Michel Dominikini Ramiaramanana sy lotenan'ny fianakaviana anolotra izay loka izay. Ngataka anao zany hiakatra ity ambony ety. Eny ary ny nahazo ny loka voalohany tamin'ny fananana sokatononona dia Ramatoa Mialomanana Andriatsirava. Raha izy dia angatana hiakatra ety ambony ety. Andriamatoa Solitena
le karatra rabe. Ny loka azony avy amin'le loka bakolo Dominique Nira Miaramanana vola enitsy ariary miampy lamba fitafy ary boky samihafa. Loka fahakoa dia atolotra an'Andriamatoa Rakotomaharo Mamitiana Tony avy amin'ny faritra Analamanga Panjara izy ity. Raha eo izy dia angatahana faritra Analamanga izy rehefa nambalazana ihany. Vola azony zany dia 5,000 ariary miaraka amina boky samihafa. Loka fahatelo dia Andriamatoa Andriamanalarivo Daniel. Izy tia dia any amin'ny faritra Vakinakaratra dia efa nialatsiny izy zany fa tsy ho afaka ho tonga akany loka satria manao asa ivelan'ny faritra Vakinakaratra izy. Ka ny loka azony zany dia vola 4,000 ariary sy boky samihafa. Loka fahaefatra dia atolotra Andriamatoa Rakotomanga Sandatsiavana amin'ny faritra Analamanga mpianatra izy ity. Ny loka azony dia vola 3,000 ariary ary boky samihafa. Loka fahadimy dia atolotra an'Andriamatoa Rason Andrianavala Diary mpianatra izy ity. Ary ny vola azony dia 2,000 ariary. Ny loka fahaenina dia atolotra an'Andriamatoa Rasolomampiolona Marcelin faritra Analamanga ihany. Ny loka azony dia 4,000 sy 1,000 ariary ary boky samihafa. Loka fahafito dia atolotra Andriamatoa Raharifirina Onjanomena Mikaela avy amin'ny faritra Analamanga. Loka azony dia vola 4,000 sy 1,000 ariary ary boky samihafa. Loka fahavalo dia atolotra Andriamatoa Rason Faraso Volatsila avy any loatra Mangoro. Mety tsy tonga eo izy. Loka fahasivy dia atolotra n'Andriamatoa Tomposon Lucille mpampianatra avy any Iosy izy ity. 4,000 sy 1,000 ariary ihany koa ny loka azy.
Ary loka fahafolo farany dia tolotra n'Andriamatoa iary solondray be Jean Miguel Ravanelitsilo Andresany. Loka atsona dia vola efapara sy iray etsy ariary ihany koa dia boky samihafa. Zay ny toko klasy toko vavy mikasika ireo nahazo folo voalohany nahazo loka tamin'ny fananana sokatin'olona dia mankasitraka atsika rehetra tonga nasika asa rehefa aloha ny fandray anjara raha ohatra andray anjara fitenenana tsy mena fitenenana raha misaotry. Satria izy tia tsy hoe loka feloka fa loka manany asany sy manany anarany manokana dia loka mitondra ny anarana hoe bakoly raha miara-manana Dominikini no anarany loka koa dia mingavy an'Andriamatoa Michel Dominikini zay eto amintsika amin'izao fotoana izao zanaky tompovavy zanaky bakoly Dominikini raha miara-manana mba handray fitenenana hanazava amintsika ny nanositry ny fianakaviana Dominikini raha miara-manana hanorona ary anoa tia loka mitondra ny anarany reniny ity zay tiako ampatsahivona fa teto amin'ny akademia dia olombe satria sady folo amin'ny sokajy voalohany izy no tale voalohan'ny folobe momba ny teny teto amin'ny akademia malagasy ka mba to tanteraka zao rehetrarehetra dia satria izy santatra an'izany asa izany ka dia miangavy anao atoko andray fitenena. Salut, fanami fitenena Andriamatoa filohan'ny akademia malagasy. Ezaka andro any zany atao amin'ny teny malagasy. Mbarindaloha amin'izao teny ny afaka verina, afaka atao amin'ilay hafa koa fa antrana ataontsika amin'ny teny malagasy. Voalohany aloha momba io loka bakoly Dominikini raha miara-manana na hoe prix bakoly Dominikini raha miara-manana dia miantona hoe satria tamin'izy mbola taty ambony tany satria tsy maty izy zay le natonga hoe tsy misy tokovavy fa immortel teneny zany amin'ny teny frantsay dia anatin'ny fiainany dia izy ny zavatra hoe voalohany natao farany tapony tamin'ny fiainany dia le teny malagasy izy maza hoe raha te hoe mandroso ho androso ty Madagasikara ity dia tsy maintsy hoe atao amin'ny teny gasy tsara madio hoy rehetrarehetra hoe ho ataonareo dia vao tonga taty aminay ny folobe momba ny teny amin'ny akademia malagasy manontany hoe oa sao dia tokony eritreretinareo hoe manao karazana loko bakoly Dominikini raha miara-manana dia avy hatrany zay dia teny hoe aingany fahitako azy fa afaka presina mandrakizay izay prix bakoly Dominikini raha miara-manana zay tao filohana za hoe amin'ny toeran-kaso misy prix Nobel maninona tsy mieritreritra hoe ny herinany hoe manao zavatra karazana mitovitovy
mitovy am'zay prix Nobel zay fa ohatr'izao zany le izy zato lavaresaka fa marina aloha faly de faly mihitsy jary rehetrarehetra ao amina fianakaviana ary mino afa nareo koa manaiky an'izany a tony atao ambony rehetrarehetra ny fitenenana amin'ny teny malagasy ary te amin'ny tanindrazana saotra tompony. Saotra indrindra tompoko amin'ny fanazavanao amin'ny teny tsotra ny antony nanekenareo nandora na loka bakolo Dominikiny fanirina moa fanirina ary everiko ngamba fa mimikevitraniko ny mpikambana maefa amin'ny akademia malagasy izay tompony farany fa mba ho atao karazana rafitra matiany eto amin'ny akademia zany a indrindra amin'ny sokajy voalohany manotolo sokajy voalohany a ny anaovana hoe loka bakolo Dominikiny ary zany resaka loka zany dia midika fa fanentanana ny rehetra mba anatevina azy satria zavatra io tsy dia hoe araka ny fomba fitenenana tsy mana avy any an-danitra akory na fahagagana fa avy amin'ny ezatsika rehetrarehetra mba entina anatevenana ny fitiavana ary nindrika ny fombombony teny malagasy koa dia misotranaroa ary ampitao tompoko amin'ny fianakaviana Dominikiny raha-piaramanana ny fankasitrahany akademia sy ny hafalian'ny akademia mba afaka sambatra amin'izao fotoana izao zany hoe loka tondra anarana mpikambana amin'ny akademia zarainy eto amin'ny akademia malagasy zay ka dia misotra indrindra tompoko. Zao mangataka ny solotena ny olona nandray loka mba handray fitenenana mba hiresaka mpatsorana zay mba fihetseponareo amin'ny anaranareo na ray an'ity loka ity lasa isany ndray fitenenana ny lehilahy sa vehivavy zay fanontaniana voalohany dia mialatsiny indrindra tompoko raha andray fitenenana fa ny miaravatsika rehetra tafavory etony atoko foana zany le fisaorana voalohany indrindra dia misaotra tsy mankasitraka sy mankatelan'Andriamanitra isika voalohany indrindra satria raha tsy izy dia tsy totosa izao lanonana izao ary faharoa manarakaraka izay dia mankasitraka sy mankatela any voabe momba ny teny atao amin'ny akademia malagasy ihany koa mikarakara fifaninanana satria zava-dehibe tokoa ny teny malagasy sy fikajiana izany amin'ny alalan'izao fifaninanana izao dia misaotra antsika rehetra ihany koa nanotrana sy ny mpanohana irehetra tsy hakanavaka ka dia misaotra indrindra tompoko mankasitraka. Zay zany a asa raha-matora mavinirina raha mbola manakanampy aloha momba ny fizarana loka. Satria moa misy ny mpifaninana tsy tonga dia afaka mandray ny loka zany a any amin'ny foibe momba ny teny izy a rehefa tafakatra satria manahirana dia efa mireto amin'ny poste fa mitondra karatra fotsiny zany rehefa tonga any. Sotra tompoko. Dia zao zany tsika hiditra amin'ny famaranana ny fotoana izay salorana kabary ka raha matory mangataka anareo
Mikavyan anakuwa tarehe jenerali Fubeni Manteni sady filohan'ny sokajy ay campus ay laza eto amin'ny akademia malagasy andray ny kabary anao fiteneny sady manatantara eto amin'ny lapan'ny akademia malagasy. Ataoko fa santatra bavarano tsy prix Nobel fa prix Luc Dominicini raha miara-manana sady ampitao amin'ny fianakaviana ny fisorana sy ny fankatelemana izany. Andriabeto filohan'ny akademia malagasy sy ny filoha-hevitry ny sokajy isan'isany sy ianareo mpiara-mikatroka ny asa fikarohana isan'ny sokajiny sahanin'ny akademia. Ianareo olo manakaja sy ianareo zanaka olo ray aman-dreny ajoatsy tompo vavy sy tompo lahy. Voalohany indrindra dia atrateriko ny fiarabanantsika rehetra natratra ny asaramanitra 2010 jiliamby. Mino zahay fa samy nanara-po tamin'ny lanonana isan-karazany tao anaty fahazem-pahalemana teo anivon'ny ankonana sy ny havana amasakaiza tsika rehetra na dia tao azy ny vony izay nampalahelo ary iarahantsika miombona alahelo amin'ireo fianakaviana namoy avany. Manaraka izany dia misaotra antsika rehetra izay namoina ny antso sy fanasana ho amin'izao lanonam-pamaranana iray volana nandratana ny teny malagasy izao. Mino koa izahay fa samy nandre na miampahany ihany ny etsika mikarakaray ny akademia malagasy ny fibe momba ny teny amin'ny akademia ny maro amintsika na tamin'ny gazety na tamin'ny alalan'ny ainamanjery mpanjakana izay isaorana manokana fa nampanara-po anay tamin'ny fanaovanandreo etsika isan-karazan'ireo ary naneny izany eran'ny nosy. Dia isaorana koa ireo olona tonga ny frenesy nanatona anay izay te hizara hevitra sy andray hevitra momba ny anatsarana izao etsika momba ny fanandratana ny teny malagasy izao. Mahabe fanantenana ho an'ny hoavin'ny teny malagasy izany avitriny izany ary tao misinda ho azy ny heritreridratsy ny sisika tao an-tsain'ny sasany noho ny fiasabany eo teny malagasy io noho ny antony sy ary ho talisaina eto. Efa voalazana etrany fa ny volana jona manontolo dia natokana ho iray volana anandratana ny teny malagasy teny reny teny ibiazana io. Tamin'ny taon-dasa moa dia ny roa hevitra mbanjina dia ny hoe ny teny malagasy miaina sy miatrika ny fanatontokoana. Tamin'ity taon'ity kosa araky ny hevintsika teo ny fahaizana ny teny malagasy dia antoky ny fahafaizana ny teny vahiny. Azontsika antsaina tsara fa mifampitohy ireo roa hevitra ireo ary tsy io iray volana io ihany no heverina hivoizana tsy hisaintsainana ireny roa hevitra ireny fa ho banjinitsika sy ampisinitsika ny olo-pirenena mampiasa io teny io mandritry ny androm-piainana mihitsy. Asany ambohoka ka mandrakantitra ary entanina isika ampitizany amin'ny taranaka faramandimby mba ahela velona io teny-pirenena io eto amin'ny tany nolovaintsika tamin'ny razana ary izany no ahela velona ity firenena ity satria ny teny no mahatany ny tany nahatany ny tany ny teny-pirenena no mahafirenena ny firenena.
matomantsy mbola velona sy ampiasaintsika io teny malagasy teny ibiazana io dia misy hery sy hasina miantoka sy mitana azy. Matoa izahay say manambary izany dia ianantsika mahalala fa misy herim-pahavalo na fahavalo mihitsy azy mitady na mitady ary mbola hitady izay amotena sy anafaona azy. Tsy mbola potika io teny io ankehitriny ary tsy mbola foana satria afa mampiasa azy io manerana itiny fity isika. Tsy mila mpandika teny indroa na iteny ataona toy izay hita etsy amin'ny kontinanta ampitandrefatsika etsy. Sady vao mainka miamahery azy io teny malagasy teny reny ibiazana io satria manankareny kolotsaina noho ireo sotoavina voiziny hatrany atsimo ka hatrany avaratra, hatrany atsinanana ka hatrany arefa. Zara raha voatrandraka ireny kolotsaina sy sotoavina mampanankareny timosy ty ireny, saingy aoka ampahafantarana na ampatsihivina antsika fa manana olo manakaja olo manga maro manam-pahaizana maty hanina mitrandraka ireny mandritra ny fiainany isika. Ary tsy isika malagasy ihany no miezaka manao izany fandalinana ny sifitradrana izany fa hatrany amin'ny avana ny dilambato any ampitan-dranomasina any na malagasy teratany na malagasy monina. Mamelana hitanisa fa nanaitra vahiny miezika fanarandana ny teny malagasy nandritra ny volana Jona anankiray amin'izany ny masoivon'ny République Corée izay nakataka fiaonana maimaika teny frantsay sy ny teny malagasy tsotsotra izy io na dia voaheritaona sy tapanonja aza no mipetrahany eto. Dia nanatona anay izy tao amin'ny fibemomban'ny teny amin'ny akademia malagasy tao Analakely. Dia nanadiady sy mitady fiaraha-miasa amin'ny alalan'ny famoahana bokin'angano koreana ho an'ny ankizy malagasy sy ny tantaran'i Madagasikara amin'ny teny koreana ho an'ny ankizy koreana aloha. Nikena avetrany izany ka eo ampitadiavana izay azo matanterahana izany isika ary efa nampitainy any amin'ny foibe any amin'ny République Corée. Ohatra iray amin'ny maro io atsapana fa tsy ritin'ny olona ny fananantsika teny tokana dia ny teny malagasy teny reny ibiazana miasa ary raisana manerana nosy na ary mbola ao koa ireo teny any amin'ozana izay zara raha voatrandraka kanefa reny mampanankarena ny teny sy ny kolotsaina malagasy. Hatramin'ny ela no nanamafy ireo mpampianatra teny vahiny na ny any amin'ny lycée sy collège ary l'université fa ireo mpianatra mahay tsara ny teny pirenena malagasy no kinga kokoa amin'ny fianarana teny vahiny. Koa mananga ny mpianatra sy ny ray aman-dreny miteraka sy ny mpanabe mba hanao vaindoha ampisainana ny fitserena akaiky ny fampianarana sy fandalinana ny teny pirenena aloha vao misafidy ny teny vahiny iray na roa na telo ampianarana ny taranaga faramanemy ary tsy maintsy atao io azahoantsika fanerezera amin'ny tany ity. Andrakitra aloha mifanindran-dala ary mirazotra ny fahaizana ny teny pirenena sy ny fahafehezana ny teny vahiny mba hizorana ho amin'ny fandrosoana sy ny fivoarana manaraka ny toetrandro indrindra amin'izao vanim-potoana ny fanatontokonona izao. Saingy ny teny malagasy averinerinay io teny reny ibiazana no tsy maintsy hifotorana voalohany hifantsika hibahan-toerana ho an-tsain'ny taranaka no ho toy ny rano na rivotra mamelona ka ny fahabangany na ny tsy fisiny no atsapana fa ilaina izy. Mahasoa ny fahaizana teny vahiny sy ny fahalalana ny kolontsainany sy ny fahendrena raketiny mampivelatra, mampivoatra ary mampandroso ny fisitrahana ny fanotontoloana izay tsy azo hitifina. Tsy azo ndiny tsy hita fa vao mainka manampy antsika
amin'ny fandrosoana ny fampandrosoana teknika sy ara-toekarena ny fitadasika ny tranokaratserasera anatrarana izany tanjona izany. Adidy amina ndraiky ny olom-pirenena tsirairay ny fizorana amin'ny fandrosoana sy fivoarana fandrosoana sy ny fivoarana tsirairay no antoky ny fandrosoana nosika. Anisan'izany adidy amina ndraikitra izany ny fiarovana sy ny fanajana ny tenitsika amin'ny fampiasana azy madio sy marina sy mihaja, ary izay koa no fanarantana azy mandritra ny fiainana fa tsy mandritra ny volana jona isan-taona fotsiny. Zom-pirenena ny ananany tenim-pirenena Andriamatoa Tompovavy Tompolahy. Zom-pirenena ny ananany tenim-pirenena fa sady adidy sy andraikitry ny olom-pirenena tsirairay no andraikitry ny firenena manontolo ny miaro sy manaja io tenim-pirenena io. Fanajana azy dia fandraiketana azy ho anaraka ny lalàna izay eo am-panomanana azy, lalàna politika momba ny teny, satria miankina be lehibe amin'ny politika ny teny fanantanterahana azy. Tsy mba rarana eto amin'ny tinisity ny fampiasana teny vahiny, fampirisihana kosa azy mba hisian'ny fifankahazoanam-po sy fifampizarana traikefa andraikitry ny tsirairay, indrindra andraikitry ny mpitondra sy ny manam-pahefana kosa, ary averimerina ihany io ny ialantsika malagasy amin'ny rambon-daharana ara-pandrosoana eto amin'ny izao tontolo izao, na dia manan-karena arytsika dia mbola ary amin'ny rambon-daharana ry volamena ataony ny solika, ny bolabola sy ny sisa anaranam-po, ary tsy maintsy arovana mba olon-tokana na olona tsiroroa no andany azy. Tokony sarontsika mandrakarivo izany, indrindra amin'izao angy avao hatrehitsika afaka-kalaza ny tsingerin-taona ny verenan'ny fahaleovan-tenam-pirenena izao. Tsy ny lanonana nakafiziny sakafo alopitoloha sy ny totoretim-piandaram-piazo mandra-paraina no hifantsika ao an-tsaintsika mandritra ny taona, fa ny fifanomezan'ny tanana, tsy hisisian'ny fitiavan-tena sy ny kolikoly mba amin'ny firombony, fa izay ahazo sy ampiadana ny olom-pirenena ioty sy hisitraka izay lafafiny araka ny rariny sy mitsy. Saingy ny teny malagasy averiverina io teny renibiazana no tsy maintsy fitorana voalohany hifantsika sy hibantoerana ho an-tsain'ny taranaka no ho toy ny ra sy rivotra iainany averiverina ihany io, mba hiazonana ny sotoavany navelan'ny razana arak'izay efa nivela-pilariny mpikaroka manatrakiva manokana teto amin'ny akademia malagasy mandritry ny taonany izy. Andriamatoa Filohan'ny akademia malagasy, ianareo tompolahy sy tompovavy, hoelina velany ny teny malagasy, hoelina velany ity firenena malala antsika ity. Misaotra Ramatoa Talent Général ny fobe momba ny teny sady filohan'ny sokajy akanto sy Bailaza, Andriamatoa Michel Dominikini Aberamana, Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny filohan'ny sokajy tonga manatriky tona isika rehetra mpitiamana sy mpifandraika amin'ny akademia malagasy, ianareo vahiny nasaina manokana ary manome voninahitra fotoana tompoklahy sy tompovavy. Sady ankehitrany ny tena raha ohatra ka mbola andray fitenenana aoriana ny filoha amin'ny sokajy voalohany, satria mbako manana azy zavatra nambarany teo ary tsy misy madilany ho teteminao na andriky ka velom-pamitaniana ny tena hoe inona indray mbola hanampy zay voalazany teo. Nefa moa izy tia tsy voto na laina fa adidy amin'ny mahafiloha amin'ny akademia malagasy mampiatrano ny fotoana toy izao no andraisana fitenenana, koa dia hialatsinya aminareo angataka kely na ny maromarako koa anampona
anima andromaka fotoana vitsivitsy aminareo ary matoky fa foya ny zavatra lazaiko ary maivana amin'ny mafy. Tokolasy tokovavy volo marobe ty isika ny telo jiona lasa teo nanokatra ny fankalazana ny iray volany teny malagasy tamin'ity taona 2015. Mbola ampifaliana indray mitondrako ny teny fiarabanana nareo rehetra sy misorana satria tonga soa ianareo miarana anatanteraka izao fotoana lanona mpamarana izao. Fiantanana sy fahavononana no nanombohana ny fankalazana teto amin'ity lapity ary nandritra ny ray volana isika dia samy mitondra ny anjara-bry amin'ny fehezana sy fitivizana ampiasa ny teny malagasy madio ary teny-pirenena sy teny-piazana. Koa ankasitrahan'ny akademia malagasy tanteraka izany finiavan'izany ary irariana ka tsy ho afon'olono ka ray volana ihany no nandratantsika ny teny malagasy satria mbola malalaka ny sehatra izay tsy maintsy hampanjariana iainana ary ampandrosoana ny teny malagasy izany hoe andraikitra mandava-taona ary andraikitra maharitra no ny andrintsika sy fanamy no raisitsika. Raha tena amin'ny akademia malagasy dia heverina fa azo tsapaitanana ny fombiazana eo amin'ny forosoana amin'ny fandalinana ny fehezana ny teny malagasy ary mitatra tranetrany ny mpanohana ny olona antokon'olona orinasa fikambanana ivitoerana fampianarana mikasika amin'ny teny malagasy. Izany dia hitantaratra tamin'ny amaroany endriky ny fandraisana anjara mety ny mpikambana sy ny mifandray ary ireo mpiara-miasa sy ireo mpiray ombonamboka rehetra. Tamin'ity taon'itya dia saman'izao vao mba nisy namoronana ny loka mitondra anaran'olona anankiray izay ary ny fomba fanaoma toy resaka fikambanana sy ny fitoerana tony ho matianina sy naharitra fa tsy hoe ina moa zany rakitra na tany katolotra mandalo fotsiny fa rafitra mba entina hanatsarana ny fotokevitra ny joroana dia ny fanandratana ny teny malagasy. Tamin'ity taon'ity dia tiako soritana fa voaherinandro lasa izay no nodiniana sy nampahafantarana ny momba ny sorodarana atotry ny akademia malagasy hitondrana ny politika ny teny tany Tuléara ireo mpandringa sy ny voamera misahana izany fitaonivon'ny akademia ary mivory niaraka tamin'ny sampaparitry ny akademia rehetra manerana ny nosy sama vo nisy fandiniana manokana sy natokana ho an'ny politika momba ny teny ary araky nazavaina matoa filohan'ny sokajy voalohany teo dia satria safidy politika ny teny dia nanapa-kevitra ny akademia malagasy fa amin'izay lafitsafidy zay no entina hitondrana ny fanandratana ny teny malagasy satria safidy politika nentina nanapitena ny teny malagasy koa dia dingana vaovao zany ny andry antsika amin'ny fotoan'izao ny akademia dia efa nametraka amin'ny fotoana. Oka azava-ndresaka fa tsy amin'ny lalàna na fitsipika na didim-panjakana no atanterahana politika ny teny satria ny politika ny teny dia ain'ny firenena ka amin'ny iainantsika ny teny malagasy no ampanjary ny politika ny teny zareo tena marina zany tsy vita ny resaka fandresen-dahatra eo ambony vavady amin'ny lalany kamary tsara lahatra ny tadiavina fa ny retena ampony tsirairay sy ao-tsainy tsirairay malagasy na mpikambana amin'ny akademia na tsy mpikambana amin'ny akademia fa miasa ny teny malagasy mitondra azy amin'ny fandrosoana aza miasa ny teny malagasy zany dia tsy midika velively hoe zavatra lovana be fahatany fotsiny amin'ny fombany molalovana
ary novana fa amin'ny famoronana sy ny famolavolana ny teny malagasy eo akaikin'ireo fiteny samihafa izay mampanankarena ny teny malagasy. Tamin'izany fivonizany no namaritana sy nazavaina fa zava-dehibe ny famaritana ny politika ny teny lombonina ny malagasy rehetra ary ajaina sy ampiasaina toavina satria amin'ny alalan'izany teny iombona ny malagasy any no azahoan'ny malagasy mandrindra asa fanatona, fanaja ary miavana. Notohivina tamin'izany, notsaina tamin'izany mba hevitra napetraka tamin'ity taona ity raha nanokatra ny fankalazana isika ny fahaizana ny teny malagasy ampy ny fahafaezana ny teny vahiny. Fanampy sarotro satria mbola maro ireo mino fa tsisy antony ary tsisy lanja ny teny malagasy ary tsy vita zany fa matetika tsapa fa ny fampiasana ny teny vahiny dia entina ivelany fanambadiana ny teny malagasy, entina naroana ny tsy fahaizana feny hevitra sy miendrina mamolavola ny tiako ambany. Koa tamin'Amparahavoana no nandraisan'ny akademia malagasy niezaka miseho tamin'ireny faritra ivelan'ny folobe ireny satria tamin'ny Toliara dia nasaina manokana ny akademia malagasy handray anjara amin'ny fanokafana ny ray volana teny malagasy ka nananjara mpitenenana sy fanazavana ataony akademia malagasy indrindrindrindra ny fampoka tamin'ny politika ny teny ary nanentana na mpampianatra na mpianatra na mpikaraka na mpanjalina maro izay hita fa lina naneo fankasitrahana ny fizarana tamin'izy ireo ny sorodalana izay hiverina fa ilaina ho fampivoarana ny teny malagasy ary naintanina izy ireo natsapainy fa tompony teny malagasy ary izy mandoka ifarany teny malagasy zany hoe aela velona sy alava velona ny firenena malagasy izay mampiasa ny teny malagasy ary indrindrindrindra koa tsy isika reny mampiasa ny teny malagasy satria teny irasantsika amin'ny firenena manodidina amin'ny vaky ity. Hita amin'ny sokatina trano baika vaovadika satria dia tompony isan'ny olona tsy misalasala maneho ny firaketany amin'ny teny malagasy fa noanana ny ezaka rehetra natao manoloana an'ireny satria na tamin'ity taon'ity na niena aza isan'ny mpandray anjara tamin'ny solaton'olona izay lafi ny ray any amin'ny fananoratana amin'ny teny malagasy dia tsapa fa nietraketraky ny herinaratra sy ny atao hoe délestage no tsy nazahoana natanteraka azy araka ny tokony fandeha ka hitanareo zany fa tsy fahalaina nakory fa nietraketraky ny tsikasany no tsy azahoana mampitatra ny ezaka momany solaton'olona izay efa mizavatra lehibe tiako soritana fa tany mparina nohany fananana momany solaton'olona amin'ny teny malagasy io ary tamin'izany fotoan'izany dia tompokila Jasoa no tompomarika Jasoa Rakotoavelo no tompomarika voalohany nanaovana ny fotoana io ary Ramatoa Soabakobako no namaky ny teny maro nanatrika an'izay tamin'ny malagasy raha tsy diso ato tsy nisy tamin'ny mpandray anjara ny tsisy diso fa misy akotrokely any ny solaton'olona tamin'izay nefa amin'ny fotoan'izay mba hivelo fa efa ny tsara zay raha zany. Eny tompokila sy tompovavy izay ray volan'izay totoza ampilaminana sy nahazoam-bokatra dia ateo ny folobe momba ny teny amin'ny akademia malagasy izay tarianao Ramatoa Talety Jeneraly ary ny fanolonanao miaraka atao mpikambana sy mpandraraha eto amin'ny akademia koa dia manantitra ny fisaorana sy ny fankatelemana tompoko ary mirary soa raha mirary ny ahefanareo bebe kokoa eo amin'ny sehatra fampandrosoana teny malagasy ka tsy ny solaton'olona ihany natao fa misy lafiny maro izay mbola tsy maintsy trandrahana ary tsy maintsy antevelona mba hananany ny toerana teny malagasy
misehatra sy mitoerana sahaza azy itao fianarana sy nazototrao. Isoravetony ianareo isika rehetra nahatsapa fa sarobidi ny fotoana toy izao ka tsy namela ny akademia sy rery fa miara-misalahy sy manolotanana hatrany amin'ny alalan'ny fandraisana anjara mavitsika amin'ny fivoriana sy ny asa atrikasa karakaraina. Koa manantena ary mino isika fa ny finiavana entiny tsiraiya dia toa ny erikely mahatondradrano ka hitondra aina ho amin'ny tendazantsika dia ny teny malagasy ary aina vaovao sy fanantenana vonao ho an'ny firenena malagasy tsy vakavao. Tomoklasika tokovavy ambarako ary fa farany izao ny fankalazana ny ray volany taona anandratana ny teny malagasy amin'ny taona 2015 sotra tokola makasika. Koa dia mirava zany ny fivoriana androany fivoriana manokana mety ny fivoriana teny malagasy. Diano na presidente del Pavalere, ma non consigli più Sarinza, che lei non passano giù. Ah, guarda, tutto le non bisogna. Ah,
Thank you.